conseil municipal dia amin'ny ankapobeny anankiroa ny asany amba conseil municipal anazy zay membre ao conseiller du maire ary ny conseil rehefa mivory ao anatin'ny session dia mandinika texte de délibérevana ny texte manao délibération amin'ny ankapobeny bon zay ny asany fa le conseiller tsy de hainy loatra le asany tsy hainy ny asany ndraindray izy mieritreritra fa ambonin'ny maire tezany izy conseiller ambonina patron le président de la république manana conseiller fa tsy mipetraka président de la république le ministre c'est la même chose même amina société d'état société privée reny manana misy conseil d'administration mais fa ny conseiller tsy mibaiko ny directeur général ny problème am'zareo ao zany ao ny fitiavan'ny seza fitiavam-boninahitra fitiavam-bola fitiavana avantage omeo an'izao zay rehefa tsy omena le izy de zay tsy vory rehefa tsy omena le izy de zay tsy voté rehefa tsy omena le izy da ho ataonay empêchement anaovy zay mo filazany azy fa motion de suspension tokony izy io conseil io zany ao de monendry zareo de hoe tsika afaka manala maire tsika afaka misuspendre maire fa ny maire sisy azony atao amitsika izy zavatra zay a no tsy mety lasa kilalao ny fiainam-bahoaka lasa kilalao ny commune mazava fa ny commune c'est la base de développement miainga avany ny fampandrosoana lasa kilalao ka ny zavatra tokony ho raisiny de zavatra anankiroa rehefa nanao ny motion d'empêchement ny motion de suspension moa rehefa nanao an'izay ny conseil ka raha ohatra ka tsy lany ny motion de suspension de tokony anana minimum d'honnêteté intellectuelle izy miala zareo rehetrarehetra ary ny fanjakana de tokony mandray andraikitra am'zany rehefa nanao motion de suspension ny conseil ka rehefa tsy lany de satria ny conseil efa nabaribariny efa mazava fa tsy afaka hiara maire izy mazava fa tsy efa navoaka fa tsy afaka hiara iasa am maire izy ya incompatibilité efa tsy afaka hiara iasa tsony izy ka am'izay fotoana zay tokony teny fitondram-panjakana mi prononcer dissolution du conseil dissolution du conseil na pas voie d'ordonnance zany na réglementation de tsy fantany aina zareo manao an'izany tokony misy dissolution du conseil miala io manala maire zany mizavatra sarotra be zany satria olom-bo fidy igny fa tsisy olona anao fifidianana vaovao zany eto je vais commencer par la fin hidira tsikelikely zao aujourd'hui nanao conférence de presse ny préfet Thomasina asa efa nahenina reo na tsy ambola fa rehefa nahenina reo de za tsy resaka zao fa raha mbola tsy nahenina reo de ho resahako izy nanao conférence de presse namory zay mpanao gazety Tamatana tsisy maire suspendu zany eto
ny maire élégera tsiraka dia mbola miasa ary hiasa. Ary io zavatra io dia tsy ara-dalàna ny zavatra nataonary zareo. Je vais vous expliquer ino tsy maha-ara-dalàna an'izany zavatra zany. Les conseils zao lany tamin'ny 21 mars, renouvellement les bureaux 21 mars. Dia efa fantatra moa fa le président vaovao io le mpanao grève mitarika grève Tamatave lava efa fantatr'olona ny momba azy. Mitady seza dia rehefa tsy mahazo seza dia manakorontana. Voafidy izy androany. Vantany voafidy izy. Ny ordre du jour na conseil dia généralement miainga avy amin'ny maire. Ny maire no manao ny ordre du jour. Ary ordre du jour ny maire no prioritaire. Raha manana ordre du jour hafa ny conseil dia miresaka amin'ny maire dia mifampiresaka dia alefaso ary. Ny ordre du journée ny raha tamin'ny préfet parce que préfet no convoqué an'le session ordinaire izay natokana renouvellement ny bureau sy ny fandinihana ny budget dia mbola misy point anankiroa hafa moa zany to. Dia vantany voalany izy novany le ordre du jour. Zany ordre du jour zany tsy azonao kasina fa efa iny izy. Ovany androany, ovany rampitso, ovany afaka rampitso 4 fois nanova ordre du jour. 4 fois. Rehefa lany izy acheminement n'iny zavatra iny ane ka procès verbal sy ny vote iny tokony mandeha any amin'ny préfet mahazahoana contrôle de légalité. Zay vao miditra anasa ny président vaovao. Tsy zany fa vantany voalany izy androany dia tonga dia izy teo. C'est tout à fait illégal. Tsy azo ny atao ny manova an'izany ordre du jour zany. On a travaillé, tsisy an'izany motion de suspension zany. Le mec il vient en une semaine, tac. Zany manao motion de suspension zany tsy maintsy ampidirina anaty ordre du jour ane zany. Hoe am'izao tsika hivoty suspendevina ve ny maire sa tsy. Le zavatra tsisy ordre du jour. Aveza moa mipoiran'le hoe mandoa tsika hanao suspension. Le dernier jour entre farany session ny andro farany natokana anaovana délibération dia anaovana divers sy ny délibération. C'est tout. Mazava tsara fa ny divers dia tsy azo délibérevan'ny. Fa ny zavatra atao anatin'ny ordre du jour ihany délibérevanao. Ary rehefa mandeha ny délibération dia miala ny exécutif. Tsisy ipetrahan'ny exécutif atsony io. Na ny maire, na ny adjoint maire, na ny directeur tsisy tsony fa dia miala or zareo. Andro tsy ilana exécutif ato. Dia hoe aiza ny maire? Mbola tsy tonga ny maire. Rehefa tsy tonga ny maire dia zay mila maire tonga eto. Andro tsy ilana anahy, ordre du jour tsy ilana anahy, aiza ny maire? Rehefa tsy tonga izy dia mandreraka antsika zany fa alefaso délibération fa manao tsinitsinina antsika zany. Alefaso ny motion de censure. Alefaso. Dia dia izy nandeha igny. Fanjakana zany. Mafantatra ny lalàna.
zavatra illégal nataonary zareo de iny ary io zareo amin'ny conseil eo be da be nefa zavatra tsy manjary atondro zareo rehefa mandeha ny délibération ka rehefa vita ny délibération iny délibération tokony mandalo amin'ny maire de ny maire am'izay ny transmettre an'iny agny amin'ny préfet nendry zareo tsisy an'izany fa vita le délibération de tonga de any amin'ny préfet misy vice be da be zany zavatra resako anao re misy vice de fond ary na ny fond koa zany betsaka ny voakitika angatana daholo ny rehetrarehetra président tsy maintsy amena automobile ny conseiller tsy maintsy omena moto ny conseiller tsy maintsy amena trano jerenao fa anatin'ny règlement intérieur de misy napetraky ry zareo manana droit na carburant de 900 000 ariary de 500 000 ariary jusqu'à 900 000 ariary no tokony amena ry zareo ny isam-bolany ny 500 000 ariary ny conseiller tsotra ny 900 000 ariary ny président ny conseil de 700 000 ny vice-président 600 000 ny rapporteur commune tsy ampitrano rehefa tsy ampitrano fa meva indemnité de logement zay j'ai pas les chiffres 600 000 ça 700 000 par mois pour chaque conseiller tavenany ambony any lo le règlement intérieur fa tokony nameko anareo de ho hitanareo eo tsy maintsy amena téléphone da pareil hein de aveo de tsy maintsy vatsina crédit io zay ngamba de profo mivaingany hitanao afantaranao fa ty vola reo conseiller anankiray zany raha ohatra ka 500 000 2 500 000 francs fois 3 7 500 000 conseiller ray aminay misy 19 de andeha moa zany ny voty de fantatray fa nisy fizarana vola atao le olona nazy vola mitantara ka miteny anao hoe vola de vola tokoa ny conseiller ny direction générale ny jiramady nanome baiko fa ny direction régionale rehetrarehetra fa ny vola surtaxe zay volan'ny commune dia mazava ho azy reny surtaxe reny fa manamboarana ny réseau d'électricité anamboarana extension na électricité fa tsy andraisana en charge ny conseiller voateny zalahy de o tsy maintsy raisina en charge ny rano sy jiro ny chaque conseiller de mandalo za mo sportif 5 heures 6 heures du matin des fois 7 heures mirehitra daholo jiro rehetrarehetra parce que za conseiller anareo ty za mbo tsy mamafantatra hoe mba fitsitsina enareo mitaky an'izao de vola tokony mipetraka amitsika laninareo fatany karan'izao ny volan'ny commune agny amin'ny jiramafy memiena noho ny gaboraraka ataonary zareo karaha hoe ty vola very zareo tongavanao aminafa agny anaty valisy koa vo tonga manko za somary tara zany satria tarany avy eo netriko zany règlement intérieur zany de aleo saritsara hoe io de igny zavatra igny nandeha avy many amin'ny trésor ny refusé ny trésor fa hoe afa ny indemnité ndreo ny vola resandreo io ne asana conseil municipal zany ene c'est du bénévolat tsy andraisam-bola 35 000 francs par jour ny azo pendant la session de oka mangataka indemnité de déplacement mandataka carburant to iny afa koa hoe karaha manoro misy lavidavitra ry ny
Ny commune va 20 km 30 km mandeha monjy an'izao mila carburant fa ny anay an-tampo tanàna eo tsy lanao carburant ny andeha hivory eo de chez vous à la mairie et encore moins tsy lanao 900 000 ariary. Mangataka zavatra betsaka rehefa tsy omena rehefa hoe tsisy ny vola aby tsisy ary le izy zany c'est pas des dépenses obligatoires hoe sahala amin'ny salaire fa avantage zany a arakaraky ny moyenne société arakaraky ny moyenne mairie arakaraky ny moyenne fanjakana fa tsy obligatoire rehefa tsy manana moyen za de il faut comprendre mais eux ils s'en foutent nenay aloha ny mpiasa après misy zavatra hafahafa tombontsoan'jareo ny anazy ho forceny zany mety tombontsoa anazy forceny c'est un problème interne zay voaka zava c'est un problème interne aminay eo. Ny fiainan'ny commune za miteny anao tamin'izany hiditra tao j'avais dit pour faire de l'omelette il faut casser des œufs be da be vokabezy ao si bien que y a pas de priorité daholo zavatra rehetrarehetra gabezy halatra zany halatra zany mbo zavatra grave be ny zany olona anankiray amin'ny fanaovana zalala malisy ohatra hoe io Jean Robert Rakotoarsoa de ampidirina ko journalier de mahazo karama le Jean Robert Rakotoarsoa de mivoaka numéro karam-panondro de avadika indray igny a Rakotoarsoa Jean Robert de mivoaka koa le karam-panondro de mahazo vola de avadika indray de Jean Rakotoarsoa Robert de mahazo vola. Bon, misy maty mbola mahazo vola ka moflendra misy olona fa migatra ka moflendra mahazo vola be da be zavatra tsy rariny eo ka very tombontsoa am'izany izy zala le sasany talohan'ny andareo de mitsipatsipaky de manao frein mba mizavatra tianao atao de frenevana le izy satria ao koa resaka politika ka olona ny faninana na taminao ve tonga de automatique atao membre en conseil de io mameny anao ao de frenevana le izy et on peut pas avancer correctement et tranquillement sembatsembany jerenareo to abazary kely misy trano avo ko manankoroa za mbola zazakely aho be fa navoaka fa hoe tsy azo petrahana ntsony eo fa mila rodana de mitady vola zany satria zany anisy priorité trano de bazary ny priorité mitady vola za manamboarana trano hitanareo fa raha mahafantatra Tamatavy ianareo be da be cité zay na tsara ny Tamatavy cité Beryl Rouge Beryl Vert Beryl Rose cité Boiron cité Canada zay feno cité de rehefa tonga mo 1972 regny lasa daholo ny promoteur immobilier de fa antitra io zany tsy ampy ny trano a Tamatavy mavoany source ny zavatra be da be de anamboatra trano za zany nitady vola de misakanana fa raha conseil eo satria le olona amin'ny trano avo building efa tsisy ilana azy io tsy mety hiala hoe latsaka tety tavonina sy ny karazany zay tsy hiala le trano efa fa ratsy efa ela be za mbola j'étais encore au lycée efa tokony arodana efa mbola zareo petrako. Bon alors moi je dis si c'est comme ça inareo tsy mety anamboarako trano akeo délibéré fotsiny hoe ameo alalana zany amboatra trano
aiza le terrain je vais me débrouiller manana terrain zay namboarako trano efa nahita vola za 2 millions de dollars vonona ny olona anamboatra anazy voanao an'iny ianao de banderole manina somamanina mosaina daholo le olona mitsangana reny de iny de lasa le olona hoe tsy possible aminareo aty de lasa le olona de bizao de jerenao anatin'ny ordre du journée vente et construction de logements sociaux be da be ny trano efa tsy manjary efa lo ary ny commune tsy mahambola iréhabilitevana an'ireny ary aloza manamboatra toy zay miréhabilité de nampidiriko en conseil le izy mba hoe trano salamzao tony efa tsy manjary io amidy de volany reny anamboarana investissement anamboarana cité vaovao de rehefa tonga le président vaovao io élu le 21 mars ny sorony tanatin'ny ordre du jour le ventany logements sociaux hitanao fa feno fa mingabingana foana zany io